voalohany miaravanao président Nambina miaratsy androany zany tiako hoe président satria anao président anay tanatiny Kasileo za moa vice président tam'izany a ke androany tenako a nanoana fitondram-panjakana ary nanomboka fanoanana candidat-panjakana tao Majenga ka indreka amin'arivo zany am'izao fotoana zao niangavinao hoe fampiresaka aminao nifandinikidiky anao andresy lahatra anao ny antony diako eto namana Nambina hoe andao re ijery firenena andao re hanoana président Andratsuela ampandroso ny tampiananan'ny Madagasikara ke eto zao niangavinao namana Nambina ina ny hevitra anao hiaradia aminay ve hanoana fitondram-panjakana sa mbola hiditra amin'ny resaka fanoherana be potiky ny firenena potiky ny hoavinao potiky ny zanakatsika eran'ny Madagasikara dia raha miteny ianao hoe andao anoana fanjakana ny fanoherana mety hoe hoajanona kely de za manokana aloha milohan'ny andrasako fanapaha-kevitra dia anao an'ity fampahafantarany vahoaka malagasy hoe za nanomboka roso arivony nanohatra ary foto-kevitra fanoherana nipetako dia saika ho an'ny fikasana ny tombontsoa mpiaramonina kanefa nahatsapa ankehitriny atao natao akilabao lay tanora atao ira botsy fotsiny rehefa misy etsika mafapana dia atsola ary Nambina andao ary Nambina aiza ary Nambina androany manapa-kevitra hoe sao dia mba efa fotoana kosa sy amentanako ny tanora namana hoe ampy zay ny fanaovana tohatra atsika tanora satria hoavy ny fidianana be ny tanàna mba nanany eritreritra i Nambina reherimampianina sy ny tanora maromaro mitovy aminy amin'ny mety andraisana anjara iraisana lisitra amin'izay mety ho candidat nanana loko mpanoherana kanefa dia mbola mipetraka ilay hoe halako beka tsy tiako tare tsy ekipa anay tsy ekipana député anay dia ahilika manao ohatrany hoe karazana manao faniliana ny tanora manana foto-kevitra ka raha ny fampandrosoana zany firenena andresahana politika no atao za Nambina dia ombenombeny maromaro ny efa niantso afa mihanina resy lahatra dia rahalahy sy ny kely ny amin'ny hoe andao satria moa zay mahay fampiaino dia hifandinika izahay ny amin'ny hoe inona ary ny tokony hifanomezan-tanana indrindrandrindra fifidianana be ny tanàna eto Antananarivo renivohitra dia Nambina reherimampianina Voatsela tamina ianao manjery mety nanana fomba fijery fanoherana fa androany no miteny hoe hiaradia amin'izay candidat arotsaky ny fanjakana hita fa tena manana vina tena hijery aty Antananarivo ity hialana amin'ilay mety ho valifaty politika hialana amin'ilay mety zavatra fa ho ambadiky ny fahalaniny sasany satria leo sy tofoka amin'ny tanora hoe atao fitaovana laveto raha tsy jery no tamberina kely fantatry ny vahoaka malagasy ny tena dia voasambotra teo amin'ny kianjan'ny 20 dia manao fanambarana mampafantatra ny vahoaka malagasy hoe na iray azava amin'ireo antoko matanjakana rahako reo tsy misy namanga teny amin'izany fongo zany fa mitapaka namana akaiky ohatran'izao no tonga nitsidika sy namangy teny toerana tsy zay no mampalahelo fa zay le politika politisianina hoe izay manana mitoko matanjaka dia saika mampiasampiasanay tanora ataony fitaovana entina hiverenana amin'ny fanjakana ka somaro tonga saina kely ary nanaiky ny fanasana fiatsona iralahy sy ny kely ka dia misaotra ny koa amin'ny fiatsona fa tena mahafinaritra any hoe hatramin'ny androany dia mbola mafaka amin'ny fampiaina isika tanora. Tokony avy hatrany dia niroso tamin'ny fanendrena ireo izay olona tiany hitantana ireo komini eto Madagasikara mandritra ny 10 taona ny fitondrana rajoelina rehefa tsy sahiatrika fifidianana madio mangarahara ary tsy misy faniliana hoy ny mpanao politika. Izao nasiana ny fifidianana fa hitadiavana ny fomba rehetra ampianana tsy hampisy mpifaninana amin'ilay kandidat volomboasary. Tsy nianona tamin'ilay fampiakarana ny antobola fa mitohy amin'ny fanasarotana ny antota taratasy ilaina. Hoaka ny certificat de nationalité fotsiny angatana ny copine reny angatana ny copine reny matonao na afaka ny fidy dia fa malagasy anao zay tokony ao amin'ny raina fa indrindra aty amin'ny impôt aty ahoana anao tasary angatana daholo aiza ny taninao any aiza ny etra ny taninao antymanovotra ny fonctionnaire sotra zao fa ny bulletin de solde fotsiny tokony ho izy mbola angatana raha taratasy be dia be any koa ny fonctionnaire mino aza fa mety misy commune sanana candidat communal misy na manana izy fa anankiray ihany izy ampitondra zay ny ankabetsahana zany ve ny demokrasia. Tsy hampisy fitoniana eto amin'ny firenena ny kajikajy politika ataon'ny fitondrana amin'ity fifidianana ny fotony ity ho hiatrany ny faneho-kevitra. Ny fitondrana ankehitriny zao zany dia fitondrana mpanambola no manjaka fa sy ny mpana-kevitra
ny olo manangana parti politique zany tsy tafavoaka amin'ity fitondrana ty izy fa zay olo manao business manana volana no mahafaka mitondra ka hoay zany firenenantsika am'zany olo sy manana vina indesagna firenena ny tondra aloha de manaya fa orasy be fifidanana communal io ary eo manomboka eo no anomboany ny disadisa eto amin'ny firenena raha voarasy io satria menomenatra aty amin'ny base miditra any amin'ny district miditra aty amin'ny fiaratapony mandeha ny sakatsakana sy ny fingapingana aty amin'ny famenona ny antota taratasy firotsahako fidiana no ny tahotra ny oresy asa izay tranga mandritra sy aoriny fifidianana ny rarina ayaka lesona ny mpitondra sy ny seni isiny ny fitonina